Miaraba tompo klasy tompo vavy Luc Roelarse no manolotra anao ny vaovao amin'ity ariva ity eto amin'ny fahitalavitra MATV. Anisan'ny ho hitanao ato anatin'ity vaovao ariva ity mikasika an'ilay malagasy izay sangany tokoa eo amin'ny fanaovana an'izany échec zany ary efa mandehandeha any Europa any. Ho hitanao ihany koa ireo resaka hofatrano izay mampifanolana ny sinoa sy ireo mpivarotra eo anivon'ny Avant-Centre ary tsy ambany zavatra koa ny fisian'ny lalaon'ny CGSOI izay anomboka raha eto andrenivohitra izany. Anomboantsika ny vaovao dia mikasika ny Firakotomaharo. Tiako anao mba tena mba hatadidy an'izany anaran'izany. Zazalahy izay manodidina ny 12 taona milalao an'ity échec ity ary monina any France amin'izao fotoana izao dia efa eo an-dalana ho any Russie izay firenena araka ny fantatra fa manana ny kalaza indrindra eran-tany amin'izany filalaovana échec zany. Tsy mila miandry taona tokoa ny fombiazana. Anisany ahitana taratra an'izany oam-pitenena izany ny dian'ny Rakotomaharo fiantenaina izay vao avy nandropaka ny amboarany fifaninana Andreo Matianina amin'ny lalao échec tany Prague. Vao 17 monja izy amin'izao fotoana izao ary dia mizaka ny zom-pirenena malagasy. Izy indrindra no voaositra ho tompon'akan'i Madagasikara teo amin'ity lalao ity tamin'izy fony vao 10 taona monja. Ratsevina dia izy ihany koa nandresy tamin'ny tournoi des maîtres izay nitondsaina tany Paris tamin'ny taona 2024. Manakaiky hatrany tanjona izy dia ny ho maître iraisam-pirenena. Nianatra ny Paris amin'izao fotoana izao i fiantenaina ary mpikamana ao amin'ny club ny échec ny Clichy nanomboka tamin'ny taona 2024. Niditra ho mpikamana tao amin'ny club allemand ihany koa ny tenany tamin'ity taona ity. Andray anjara amin'ny Olympiade ny Azerbaïdjan ny Rakotomaharo Fia amin'ny volana septambra ho avy izao miaraka amina mpilalao malagasy hafa. Ito ho an'ny Russie dia ny avy eo andray anjara amin'ny fiadinany ho tompon'akan'ny tanora latsaky ny 12 taona eo amin'ny fiataranja échec hatrany amin'ny volana oktobra ho avy izao.